te fantasioaz, zay antony fiainako ani. Sirorano masoky indraindray, mankosany vavako. Na tsy ho azoko aza, zay fomba hitondranao ahy. Faheanao tompo, De matoky ao tompo, vai anao, tsy andao any. na tsy fantatroaza Jesosy, Na tsy fantatroaza Jesosy, zay antony fiainako ani. Sirorano masony indraindray, makotrany vavako. na tsy ho azoko aza Na tsy ho azoko aza, zay fomba hitondranao ahy. matoky anao De zay, matoky ao tompo, vai anao, tsy andao any. de matoky ao tompo, De matoky ao tompo, vai anao, tsy andao any. de matoky ao tompo, vai De anao, matoky ao tompo, vai anao, tsy andao any. oh, na tsy fantatroaza zay antony fiainako ani. Sirorano masoko indraindray, makotrany tavako. Na tsy ho azoko aza, zay fomba hitondranao ahy. De matoky ao tompo, vai anao, tsy andao ahy. Mendrika anteranao Jesosy, mandrakizay ny voninahitra ao. Ny tera sy ny haja, sandratsay ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny haja, sandratsay ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, fa tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao raio. Mendrika ny tera
sanatry ny tananay famendrika ny tena sanatry ny tananay ho anao mba ho voninahitra tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsisy toanao tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsisy toanao tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao rayo tsisy toanao rayo tsisy toanao rayo tsisy toanao rayo tsisy toanao tsisy toanao Jesus rayo tsisy toanao rayo soti que rayo Hallelujah tsisy toanao tsisy toanao tsisy toanao Jesus Hallelujah naraka anao zay Jesosy trano farany Jesosy vony zay Jesosy niova vony zay Jesosy nianahaka anao tanteraka Hallelujah tsy moramora ny makato dia antsitrapo mandany tenako tsy moramora ny manaraty milanja ny azo fijalinao Kristy manompo anao Jesosy tsy voatery ampifaly iay ny nofoko mangay iay mazovana ny fanahy ny fanamasina teny amiko no tena reny dia ny miaina amin'ny fanetreteny fa
farany lalanao lalako sitraka hoe sitraka no sitrako herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy hevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao indraindray aho tosarotreke fa ny fiainanao to fanetretena zaho ane tsy maintsy miena tsy maintsy miena aleoko mietry farany ambany isandratanao ambony zany ho hitany vazantany farany lalanao no lalako farany lalanao sitraka no sitrako herinao no heriko herinao Jesosy tsy zay tiako fa zay tinao tsy hevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao farany lalanao no lalako Jesosy farany lalanao no lalako sitraka no sitrako herinao herinao no heriko herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy hevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao ko inona no atahorako raha ianao no andriamanitro ko inona no mampanay aminyheriny fanay androsoay tsy aiay farany lalanao tsy saka sitraka no sitrako herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy hevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao farany lalako farany lalanao no lalako sitraka no sitrako herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao tsy hevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao tsy zay tiako Jesosy tsy zay tiako fa zay tinao tsy hevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao tsy zay tiako Jesosy fa zay tinao tsy hevitro fa fevitrao atao aneny sitraponao tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao tompo ny atilali ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy io tiao ilaza fa tiako ianao Jesosy nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao tompo ny atilali
tiako ianao. dia indray tompony dra eo anilanao ndraindray ty miatsovonjy aho anaty tahotra anio arivanefa ao tsy angataka aminao dia ilaza fa tiako ianao dia indray ny tompo itoe dra eo anilanao ndraindray to miatsovonjy aho anaty tahotra anio arivao tsy angataka aminao dia ilaza fa tiako ianao. Tiako ianao efa tsy ampy ny tenito fantatro fahitanao tompo gnaty laliny fo tiako anaty sasio fitiavanao tsy io dia ilaza fa tiako ianao. tiako ianao efa tsy ampy ny tenito fantatro fahitanao tompo gnaty laliny fo fitiavanao tsy io dia ilaza fa tiako ianao. dia ilaza fa tiako ianao. ilaza fa tiako ianao. ilaza fa tiako ianao. Hallelujah. Tsika tiaka mafoany Jesosy mahazo toerana tompoko a azafady andraisantsika ny témoignage ho an'ny anio. Alleluia. Teamerina voninahitra ho an'i Jesosy any amin'ny asa ataon'i Jesosy dia misy tenin'ilay rahalahy zay moa hoe manana ny fotoana ny Andriamanitra dia izay ngamba ny titre n'ity témoignage ity. Nisy fotoana zany zay le manao vente en ligne dia 3 ans passé nisy fotoana tena ohatrany hoe le hoe asa tsy hoe tsy mety fa mety le izy le mety le zavatra ataon'i Jesosy eo amin'ny asanao fa mivente en ligne zany ohatrany hoe misy concurrent anao sy ohatran'izany dia ny olona mandeha makany Dubai makany Chine ohatr'izany dia ohatrany hoe ianao koa zany ohatrany hoe mba maniry ianao zany hoe anao an'izay zavatra izay na dia hoe izay moa le fomba fiteninay hoe tuer les papillons ohatrany hoe mamono lolo zany mba hoentina hoe amonona lolo fotsiny zany dia misy namana sasany mody maka sary passeport izy dia ohatrany hoe nandeha nakany zany fa izay aloha tsy niditra tamin'izay dia rehefa tao anatin'izay dia daora nga mba ezakitsika hoe mba hitady olona na dia hoe mba hitan'ny olona fotsiny ary hoe manafatra entana zany dia nanantona an'ilay transitaire zay zany zay dia rehefa nanantona anazy zay dia nenay ozy izy mila mbola manao devis zay dia inona le zavatra tianareo afarana sy ohatran'izany dia nalefa tany zany le izy dia miandry an'le devis ianao zany manontany foana hoe aiza hoaizaka le izy zao dia manao valibraingina be aminay le olona hoe fangany ianareo rery ny traitena no manontany foana nareo ka le izy lalan'Andriamanitra mihitsy satria le olona tsy hoe tsy matoky fa be dia be ny témoignage ny olona hoe io ny anafarany entana fa tamin'ny fotoana izay le nanontany anazy soa ihany fa tsy raikitra le izy satria
tampotampoka teo ilay olona dia fahity dia nikatona hatramin'ny société ny tena nigadra mihitsy ilay olona dia tena hoe misaotra an'i Jesosy aloha izany amin'ny fiarovan' Jesosy satria dia ny anankiray taminatin'izay tena hoe amin'izao 2024 izao tena hoe taon'ny jobily tena misy toe-ponamboarina izany nandritran'izay 3 taona izay hoe fanetretena dia le hoe moeraoera tsy mahazo moeraoera izany tsika dia tena hoe manafatra-tany ianao tena hoe tsy manatrika formation tsy manatrika hoe tsy maintsy makany Dubai ianao tsy maintsy makaiza fa misy hoe fanahy masina tena hoe mampianatra anao dia tamin'le zandriko izany mikitikitika zavatra eo dia ohatrany hoe mikomandy ndao tsika hikomandy entana amin'ity anyity dia tena hoe noentina mbavaka hoe raha sitraponao Jesosy ny tena anaovanay hoe anafaranay entana dia tena hoe nanafatra etan'izay dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa na fournisseurnay arany gaga be mihitsy ahoana natavavoanareo prix ohatr'izany efa izay mandeha makany tena factory commande entana 5000 pièces tsy mahazo an'izany dia nefa ny anay commande tena hoe 100 pièces fotsiny commandinay an'ilay olona nefa mbola tena hoe atsasany latsaka amin'ilay prix an'ilay olona ilay izy dia tena hoe tsy hoe any amin'ilay hoe manafatra entana ny tiako hijorana vavolombelona fa any amin'ilay hoe rehefa mety ny toetratsika dia mety ny zavatra rehetrarehetra tsisy hoe hiasana saina be hoe tsy maintsy maka sara eny amin'ny anina ianao vao hoe tena fantatry ny olona hoe mety ilay izy dia tena voninahitra averinao an'i Jesosy. Alleluia, andao tsika teka mafon'i Jesosy ary fijona vavolombelona manaraka. Alleluia. Alleluia. Manona fiadanan'ny tompo amintsika tsara avy fijorona vavolombelona famerenana ny voninahitra ho an'Andriamanitra tamin'ny fitiavany sy ny fombany tena lehibe izany fomban'Andriamanitra izany raha namita hiraka nanoasan'Andriamanitra izay tany amin'ny faritra Atsinanana any amin'ilay hoe Ivoloana lalany 10 kilomètre eo izy miala Tamatavy 30 kilomètre avant 10 pointe ngambana dia laka misy hariva misy fotoana izany nataonay dia alinalina vao nirava dia nampividy gasoil nampividy carburant le olona tany amin'ilay asa tany izany dia gasoil ny entiko ka essence no nolaina dia rehefa nirava ary tany amin'ny sivy sasany alina tany dia tsy maintsy naterina tany Tamatavy le pasteur anankiray dia namofona be tao anaty tomobile hoe inona izany fofona izany dia ka le gasoil vidiana tsy nampiasaina fa tao dia nalaina le gasoil dia nararaka tao anaty tomobile ny andro moa maizina be ny andro efa alina maizina be dia nalaiko ty telefony ity dia nataoko lapy de posy nitsolovana le fanjarahana le gasoil dia rehefa avy nandraraka gasoil dia napetrako tao ambony tomobile ohatr' izao ty teo ambony tomobile dia tao ambony tomobile tao nanomboka tany Ivoloana dia nandeha zay teny an-dalana dia voapetraka teo akaiky Melville teo le pasteur dia efa tonga sainy hoe aiza ny telefônina dia tsy nitadidiko hoe tena napetrako tao ambony tafo tamin'ilay avy nanao tsilo an'le ino amin'ny folofolo alina eo eo ambony tafo tamin'ilay avy nanjaraka an'le gasoil fa nataoko lapy de posy le izy dia tonga dia hoe tsy hita izany dia natsona ihany aloha dia misaotra ny tompo fa vao natsona tonga dia nandray le olona anao ve ty ozy izy le monsieur nahita an'le izy dia eny tompo koa fa tena adiniko tao ambony tafona tomobilako izy dia latsaka teny an-dalana teny tany amin'ny 10 kilomètre ny Tamatavy amin'ny folo alina no hoe adiny tao ambony tomobile tao le izy dia miantso zahay dia dia niteny zany le olona hoe za ozy izy aty a Melville fa rapitso alainao fa zaho zao tompoko eto Melville mihitsy za zao eto akaiky Melville mihitsy ambozaontsika miresaka zao fa mba aleo mba raisiko dia efa alina be ozy izy leranga fa aleo mba rapitso fa za somary anatinatiny kely Melville tanàny eto zany tomobile zany sarotra avoaka dia eny ary tompoko afa tsy maninona dia pasteur Diary moa zany no efa nandeha kely zay dia pasteur Diary no niteny hoe any anatin'iny nge préparation andro rapitso satria anao ohatrany nisy faradoboka zany nino moa zany iny ny Zoma dia lakamisy anao no préparation kely dia tato anatin'ity telefony ity natao préparation dia izy hoe tokotra anao tena anatin'iny aloha tsona indray le raha misy teo
dia nanazavaina tao tena azafady raha am'se verina ny antso fa zaho a tena mpanompon'Andriamanitra dia itoteny a rapitso a dia any anatin'iny telefôny iny efa zay tsy maintsy miala vao maraina eto Tamatavy anendrika any anivoloana dia iny aloha izy raha am'se fa aiza misy anareo zao eto amin'ny microcrédit zay tompoko ay aza tonga dia metsika fa eto akaiky kely eo eto tena hoe eritserity hoe en folo alina very any amin'ny 10 kilometra ilay telefônina en folo sy fefany eo akaikinao ny telefônina tena ozy tena ary tena hoe azahoako ahina be tao anatin'ny liste izy hoe Jesosy manome an'ilay zavatra ho zaraina rapitso tena ozy hoe tena fomba an'Andriamanitra tao anatin'ny asa dia tena hoe namporisika be zany izy hoe tena hoe Jesosy fa raha ohatra hoe zavatra hafa tao anatin'ity telefôny ity dia fa baibay fa dia misaotra ny tompo tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra fa mahafinaritra ilay miaraka amin'i Jesosy tompoko. Ndao tsika hitehaka mafoan Jesosy dia ndao tsika hitsangana hisaotra an' Jesosy avy hatrany amin'izany témoignage mahafinaritra be. Témoignage moa mahafinaritra foana misaotra tsika ny amin'ny fiarovany tsy navelany ho very vola mpanompony fanamasina manolo-tsaina tsy voatery izay nampahombony hafa hoe makany Dubai mahita tataka sy ny sisa dia hanao copie-coller fa miaraka amin'ny fanamasina dia mihaino dia mety ny zavatra rehetrarehetra fa tao anatin'izay nisy toe-po namboarina manetry tena mihaino fanamasina dia le témoignage ny pasteur Rado teo hoe telefônina very tany amin'ny 10 kilometra fefakadiny ao aorianan'iny dia hoentin'i Jesosy amin'ny alalan'ny olona eo amin'ny toerana à quelques mètres misy azy sandrato ny tananao fa ny fiainanao dia ho ampelantanan'i Jesosy dia andaontsika hisaotra an'i Jesosy isaory izy ny amin'ny teny izay mandeha isan'andro ny amin'ny fanefena toe-po isaory izy ny amin'ny fanamasina isaory izy ny amin'ny fiarovany isaory izy ny amin'ny fitantanany isaory izy ny amin'ny zavatra tsy mandeha fa mba hahafahantsika mianatra toe-po isaory izy ny amin'ny zavatra mandeha mba hahafahantsika manetry tena misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra Jesosy fa tsisy miafina aminao ny fiainanay misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao misaotra ny amin'ny fanahy izay nomenao anay izay manolontsaina anay izay mitarika anay tsy voatery izay manaraka ny nampahombony olona fa mila mihaino ny fananao masina dia mandeha mihetsika arak'izay Jesosy Kristy avy any Nazareto mankasitraka fa ny fiainanay dia tsisy miafina aminao misaotra fa nataonao hita ny telefônina izay very misaotra Jesosy raha tany amin'ny 10 kilometra zany ny very dia afaka fefakadiny dia nataonao tonga teo akaikiny amin'ny toerana faran'izay akaiky indrindra misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay dia eto izay Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao ary ho anao ireriany zany hatramin'ny taloha indrindra anio ary ho mandrakizay misandrata mandrakariva Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Tahin Jesosy daholotsika rehetra dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy io amintsika tsirairay avy afaka mahazo toerantsika tsirairay avy tompoko. Ndao tsika mbola hivavaka saotra an'i Jesosy tsika ny mbola fisiny eo amin'ny fiainantsika matoantsika mbola tonga eto dia mbola noho ny amin'ny fahasoavany tena hoe ho anahy manokana nisy taona anankiray izay tena tsapako tampoka hoe Jesosy raha tsy nandray anao zany dia ahoana tsy ohatran'izao zany fiainako raha tsy nandray anao za fa tena tamin'izay fotoan'izay tena nitomany tena nisaotra an'i Jesosy hoe iza moa izay za ny tena hoe mbola namindrana fo mbola nomeny fiainana mbola natsangany narovany nahitsiny foana teo amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy dia tsika tsirairay avokoa mety tena tahaka an'izany mihitsy hoe mbola famindram-pon'i Jesosy matoantsika mbola tafatsangana mbola tafajoro ohatr'izao ianao tena mbola noho ny amin'ny fahasoavany alleloia dia tena andaontsika hivavaka hisaotra an'i Jesosy satria tena izy ilay malala antsika izy ilay tena hoe tokana eo amin'ny fiainantsika izy no irin'ny fotsika ho anazy Jesosy tena hoe misaotra ny amin'ny nalalako anao misaotra Jesosy ny amin'ny présence anao ny amin'ny fanatrehanao misaotra fa afaka niona taminao Jesosy satria tena tsapako fa tsy tahaka an'izao ny fiainako raha ohatra ka tsy nandray anao tsy haiko hoe ohatry ny ahoana Jesosy mety hoe mbola mety hoe amaha-olombelona mety miandry zavatra be ny saina sy tahaka an'izany fa androany izay andro Jesosy tena hoe misaotra ianao no malala ny fonay
ianao nomena voninahitra Jesosy tonga sondra ianao Jesosy ao anatinay tsirairay avy androany raisindray ny seza fiandriananao Jesosy ao anatinay tsirairay avy androany misandraty ianao eto amin'ity toerany ity Jesosy ianao no iriko indrindra Jesosy eo ianao no iriko Jesosy mangetaeta lalina anao za Jesosy Halleluja Halleluja Malalako ay hari azy iaho tsarindrindra iriko malalako ay ary azy iaho tsarindrindra iriko malalako ay malalako ay ary azy iaho tsarindrindra oh iriko loatra ianao Jesosy iriko malalako ay ary azy iaho tsarindrindra Yeshua misandrata indray ianao Jesosy atao amin'ity toerana ity andro ao anatin'ny fonany tsirairay avy
rehetra jesosy a tena hoe raiso antanana jesosy momba ny fiainanay rehetra momba anay rehetra hanjakao jesosy o hanao ny fanjakana hanao ny eny mantraky izay jesosy o tonga soa ianao ao anatin'ny fonay halleluia misantraty aminao fontitoerana ty jesosy raisony seza fiandriananao jesosy halleluia rehefa manonona ny anaran' jesosy tsika atraizany fatakaratsika ny asarobinin'izany anarany zany hoy ny ten'andriamanitra hoe izay miantso ny anaran'ny tompo dia aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony dia hitaonatsika alohan'ny mbola hanohy izy atsika hanonona sy antso ny fanatriany androany efa afaka tamin'ny ratsy fanao ve manina ny ten'andriamanitra mamerina antsika ombieny eo amin'ny resaka toetra sy fijoroana satria ny akamaroantsika maro amintsika mbola tia miaina fa mangata-potoana mba hampiatra androany mety gaga tsika manina n'izao no tahaka n'izao fotoana androany fa te hamerina antsika ny fanamasina alohany mbola enotsika teny indray efa voatsakonao ve efa tanterakao ve ny tena tian'andriamanitra atongavana raha hitentsika hoe fiankofana dia ndao hiverina amerina ny tena fiankofana ao anatin'ny fotsika sy ny fanahintsika fa ny fiankofana tsy ianao mangoritsa tsy ianao mitomany tsy ianao mahita ny hafa ohatrany hoe feno mihoatra amin'ny endrika ivelany fa ny fiankofana dia ilay nataony ny Abrahama teo amin'ny tendrombohitra Sinay rehefa nanatitra ny Isaka izy fanontaniana mipetraka dia izao isika sanao isan'andro dia mametraka identitény amin'ny fiarahamonina hoe zanak'Andriamanitra kristianina olombovonjy fa izao ny fanontaniana hoe mpiankohoka marina ve mpiankohoka marina ve ny fiankohofana dia toetra takian'Andriamanitra ndao andinitentsika alohany hanonona antsika ny anaran'i Jesosy fa masina ny anaran'i Jesosy raha misy miantso ny anaran'ny tompo aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony mbola misy asianao excuse mandavo anao ve mety miteny ianao hoe ny hafa tsisy ivavahana ianina mampiemitra ny fitondrantenany kanefa zao tadideo individuel ny fiarahanao amin'i Jesosy tsy afaka ny mpiankohoka marina tsy afaka ametraka ny lanja ny fiombonany miankina amin'ny fiombonany hafa
amin'Andriamanitra. Ny hafa mety matory, ny hafa mety mandroso, fa ianao manao hoana. Rehefa tonga ve ny fotoananao amin'ny tompo dia honorenao izay fotoana izay. Rehefa tonga ve ny safidy manoloana anao, iza ny betsaka ankatoavinao, iza ny maka loha laharana eo fiainantsika senao. Tena Jesosy ve? Androany andao averina ny sansany fiankofana. Ny fiankofana dia toetra, fiankofana dia fankatoavana. Androany tsy hoe tonga eto ny ten'Andriamanitra handatsa antsika, fa tonga kosa ny ten'Andriamanitra hanangana antsika. Raha nisy fahalavona nandritra ity herinandro ity, jereo ane manaova feedback. Aza vela fotsiny hoe efa mibebaka nataoko fibebahana faobe, fa jereo taiza nalavo. Ary io nalavo io ve mbola efa io ihany ilay nalavo tamin'ny herinandro. Ndao hiverina eo tongotry ny tompo. Ny fiankofana izao sy ianao manaiky ho fatiny amin'ny tena, fa iaina sy ankatoa ilay Andriamanitra tompoinao izay niavinao. Jesosy androany tonga eto izahay, manaiky tsy hoentiny fahazarana, fa manaiky kosa tompo aneo ilay toetra takinao, ilay tena fiankofana. Mifona aminao izay Jesosy, fa manararoatra famindrapo izay matetika. Androany Jesosy tsy te ho isanareo izay mpitazana fotsiny izahay, satria ny mpiderana eny eo am-bavahady, fa ny olona akaiky ianao no mahazo miditra amin'ny fitoerana masina indrindra. Indraindray izay Jesosy ohatra ny ampy anay izany le eo ivelany, kanefa ianao maniry anay hiditra any amin'ny lalina kokoa. Androany aoka ny fonay forahinay tondroany. Aterinay eo tendrombohitra Sina Jesosy, ny momba ny tenanay rehetra, mba tsy toetra ray foana ny bebanay isan'andro Jesosy, fa mba afonay mihitsy fanapa-kevitra matotra tsy hiverin-dalana amin'ny lafiny rehetra. Androany Jesosy amin'ny fonay atolotra eo am-pelatananao, ho triarinao, ho vakianao, mba tsisy na dia kely akory ary maizy anay ho tavela Jesosy, fa le natioranay d'origine le avy aminao tsisy petina. Iny Jesosy naoka hiveriny ao fanatrianao. Da io vavakantsika isanao androany, tena miangavy anao, atonoy ny manodidina anao, atonoy ny zavatra rehetra, fa androany atolory ny tenanao fanatitra. Aoka tsy hamita tenitsika, atolory ny tenanao fanatitra, atolory ny masonao, atolory ny vavanao. Mbola fofonain'Andriamanitra ve ny eo amin'ny oronao? Inona ny mandrehitra anao? Fitiavan'Andriamanitra ve? Sa tahotra sy aia? Androany ndao hiverina amin'ny Jesosy, ndao hitenitsika, tompo ianao no antony havelomako, no arinao hitovy endrika aminao ane Jesosy. Tsy avelako ny vato hisongona hideranao androany, fa za mihitsy tonga ekoka Jesosy, ho fanatim-piderana ho ankasitrana. Tsy anaiko ho lazaina intsony an Jesosy hoe mpanompo tsy mahasoa, fa isisika ho isanareo mamirapiratra, mahatamana sy mahafaly ny fonao. Isisika Jesosy ho isan'ny zanaka ankasitrana, hiala amin'ny tsy fahalalana, fa hipetraka amin'ilay toerana nahafatesanao, dia le nahatonga ao ny zanakao. Tompo ianao no antony velomako, tompo ianao no mato zao hoay, no arinao hitovy endrika aminao. Tompo ianao no antony velomako, tompo ianao no mato zao hoay, no arinao
hitovy endrika mina miakoka dao lazaintsika ireo momba ny tenantsika rehetra ilazitsika ny masoko masoko no ibanzinana ni sufiku oh yeah mantenesa ireo teninao ni uruku fufunai na vyamina ni vavako miderako ni vavako miderako anao asandrato any amin'ny tananao ny tanako mananjatako anao misaiko no isaitsainako ny vale miazanao tompoy anao no antony velomako oh yeah tompoy anao no mato zao ai no arinao hitovy endrika mina tompoy anao no antony velomako tompoy anao mato zao ai no arinao hitovy endrika mina ni masuku no ibanzinana oh ni sufiku antenesaku ireo teninao di uruku fufunai na vyamina ni vavaku iderako nawe no iderako anao oh yeah itanaku anajataku anao isaikulu sainaku ni farianao tumpoy anao no antony velomako oh yeah
matuzao ai no arinao aneu ni tuetanao aneu ni tuetanao aneu ni tuetanao tesosio ifisaina kutupa aneu ni tuetanao aneu ni tuetanao oka ubavanao zanao ka aneu ni tuetanao aneu ni tuetanao tesosio aneu ni tuetanao tesosio Tupanuzu na fapanangana Pampayere si papitaka tesosio aneu ni fifalinao Tutesitava tesosio umura fuma lemi fanatua nawa tesosio how can you be tweda now 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 Halleluja. Tena zany mihitsy hoe tsika efa hoe tsy hoe tsika mifoka asigara tsy hoe tsika misotro efa tsy izay tsony hoe toriana amintsika fa efa le toetra hoe anahaka an' Jesosy efa nandray an' Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia tena hoe io toetra io foana ny dilirin'i Jesosy amintsika eto amin'ity toerana ity toetra mba hitovy anahaka anazy amen misy teny izay ao amin'ny romanina ao romanina 9 ny 9 sy ny 9 ny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana amen indraindray tsika rehefa misy zavatra trehany eo amin'ny fiainana dia matetika ohatrany hoe tsy tafafantoka amin'ny fanahy masina fa mifantoka amin'le problème mifantoka amin'le olana mifantoka amin'le zavatra hatrehana lasa hoe entin'ny nofo zany tsika entin'ny saitsika mety hoe maika koa ny vava hiteny alohan'ny hoe ianontsika amin'ny fanahy masina maika koa tsika indraindray anometiny olona anometiny hoe indraindray tena hoe manometiny an' Jesosy mihitsy hoe Jesosy efa maninona kosa an'izany no miaina an'izao satria maninona satria tsy miconsulte an' Jesosy tsika tsy tafafantoka amin'i Jesosy à 100% tsika dia jereo nefa tia ny ten'Andriamanitra ity miteny hoe ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana izany hoe raha mbola misaina araka nofo zany tsika raha mbola manaiky entin'ilay nofo tsika raha entin'ny fientanam-po koa satria hoe mety hoe za manana ny rariny
mety hoe satria izany marina dia tokony hoe miteny foana ve zany za nefa mety izay ny sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra mety hoe aleo mangina dia nefa koa izao ny toy an'ilay ten'Andriamanitra hoe ny fihevitra ny fanahy kosa ozy izy dia fiainana sy fiadanana amen rehefa tsika zany tafafantoka tanteraka amin'Andriamanitra dia hitantsika amin'izay ny tsiron'ilay fiainana miaraka aminazy amen lasa tsy olana intsony ilay olana atrehantsika fa lasa tohatra ekarantsika mifandrososika amin'Andriamanitra mihoatra foana amen rehefa tsika no manaiky ho taria amin'ny fanahin'Andriamanitra dia izay ilay hoe feno fiadanantsika mitoetra ao anatsika ny fiadanan Jesosy araka an'ilay teny ao amin'ny 14 amin'ny teny ihany hoe izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra ozy izy no zanak'Andriamanitra andaontsika androany tsika tsirairay avy mba tena hoe anaiky ho tarian'ny fanahin'Andriamanitra amin'izay indraindray tsika tany aloha tany mety hoe tsy hoe tany amin'ny 4 taona lasa mety hoe 2 minitra talohan'izao fefakadiny talohan'izao mety mbola nandeha tamin'ny fisainantsika tsika fa tsy nandeha araka ny fanahina ohatrany hoe tsy nitarian'ny fanahy masina dia andaontsika amin'izao fotoan'izao andao hoanana etaeta amin'ny fanahy masina indray androany amen fanahy masin'Andriamanitra tena ao aminy daholo zany manolo-tsaina manampy manome conseil izy tena hoe miteny izy rehefa misy zavatra tsy mety miteny koa izy rehefa hoe tia atao izany hoe any aminazy tsika no tokony mitodika kokoa fa tsy any amin'ny olana tsy any amin'ilay zavatra atrehana ny zavatra atrehana misy foana fa izay hoe hijery an'ilay olana ventsika sa anaiky ho tarian'ny fanahy masina dia andaontsika androany tena hoe aoko ho feno fanahy masintsika amin'izao fotoan'izao natovy ao anatinao ny etaeta te ho feno an'izany fanahy masina izany teneny fotsiny teneny ny vava sokafo ny vavanao hoe feno ianao indray fanahy masina androany avy mameno indray fanahy masina androany aoka Jesosy tena tsy hijery ny zavatra negativa foana Jesosy amin'ny fiainana fa aoka Jesosy hijery ny lafitsarany amin'ny zavatra rehetra izay mety atrehanay anaiky ho tarian'ny fanahinao alleluia fanahy masina tonga asondrainao ao anatiko alleluia alleluia fanahy masinao tonga soety anao mandray anao zahay raisony toeranao fianano andrandranay milanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao fanahy masinao fanahy masinao tonga soeto indray ianao tonga soety anao tonga sondrainao Jesosy ao anatinay tsirairay raisony toeranao fanahy masina raisony toeranao fianao mandrandranay fianao mandrandranay milanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao avy mameno anay indray ianao fanahy masina amin'izao fotoan'izao mameno tanteraka fahetyanao tsy ho feno zavatra afa-tsy anao afa-tsy anao mitondray lafiana
tsy ho diso anjary zay jesosy aoka tena atsapan'izany fanatrehanao zany jesosy aoka tena hoe anana etaeta foana ny fona amin'ny fotoana rehetra jesosy anana etaeta n'izany fanamasinao zany andeha araka ny fitarianao andeha araka ny sitraponao andeha araka izay tianao ankatohanao andeha amin'ny lalana izay ampandehanao anefa tsy anao be saina zay jesosy fa tena hoe anaiky ny fitarian'ny fanahinao masina. Amen. Amen. Isan'ny vato misakana antsika tsy ahitan'i Jesosy dia be dia be ny zavatra velantsika mameno ny saintsika ny fontsika. Ka na te hiseho ary Jesosy indraindray dia tsy mahita tsika. Isan'izany izay na manginy Jesosy ana manokana dia nitahotra. Rehefa matahotra tsika dia tsy manana hery ahenoana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary nitahotra dia tsy avaiza fa avy amin'ny tsy fahalalana. Miresaka fiankofana marina isika. Tian'Andriamanitra tsika zanany rehetra ho afaka ao anatin'ny gejany tahotra androany. Ahafahantsika miala ao amin'ny gejany tahotra dia mila miditra tsika ao amin'ny fahalalana. Satria ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Nisy fotoana Abrahama rehefa nandalo tanàna anankiray niaraka tamin'ny vahoaka nanaraka azy. Dia rehefa iseho teo amin'ilay toerana izy dia natahotra izy ny amin'ny ny ahalalana hoe vady ny Sara fa tsy anabaviny. Dia nisafidy izy no nitahotra na dia efa nahalala an'Andriamanitra ary no nitahotra dia nandainga izy. Tia amerina antsika ny ten'Andriamanitra androany hoe isan'ny mahatonga antsika misikirana masontsika tsy misokatra masom-panahintsika ahita an'Andriamanitra dia satria tsy ampy fahalalantsika. Ary rehefa tsy ampy fahalalantsika dia teraka tahotra izany. Tsy avy amin'i Jesosy ny tahotra. Satria Jesosy efa niteny tamintsika hoe nomeko anareo ny fiadanako. Fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fameno izao tontolo izao. Fa maninontsika senao mbola matahotra. Matahotra tonga ny arety mandringa nefa nataon'Andriamanitra ho eo ambonin'izany tsika. Tsika nefa matahotra. Matahotra ny amin'ny ho avy, matahotra ny amin'ny fahasalamana, mbola matahotra mihitsy koa ary ny amin'izay efa rano. Ny antony izany dia misy tsy feno ny fahalalanao. Tian'Andriamanitra tsy ho zaza ara-panahintsika. Mila manana disiplinitsika senao raha te ho mpiankohaka marina. Ny atongavana eo amin'izay toerana ankasitran'Andriamanitra izay dia tsy misy afa-tsy ny fisisiana ao amin'ny fiombonana. Te hanahitra tsika rehetra Jesosy androany. Mila manana disiplinitsika senao raha te hitombo. Tahaka an'i Jesosy rehefa tonga ny fotoana nisy ny iray hitokanana na firy vahoaka ny andry azy dia noravany ny fotoana fa izy tsy maintsy mihaona amin'irainy. Ataovy mihoatra ny fikatsahanao no ampiasain'Andriamanitra. Ny etaetanao hitady an'Andriamanitra. Mba atonganao ho vavolombelona ho hitany rehetra fa fanjakana tsy azo ampororonany ao anatinao. Satria tsy manan-tahotra ianao. Amen. Andao hifona amin'i Jesosy. Ny amin'izay mety tahotra rehetrarehetra. Navelantsika niditra na amin'ny formation diso rehetra. Navelantsika nangeja ny fotsika. Rehefa nandeha teny ambony rano Jesosy dia niteny tamin'ireo mpianany hoe avy fa zaho ty firy ny sano voaka. Ary raha manontany Jesosy androany isan'ilay mijanona ao anaty sambo ianao sa isan'ilay manato. Andao hiverina eo amin'i Jesosy hoe ampy be ny fahalalako anao Jesosy. Jesosy te hampitodika antsika hoe sainozy ny zavatra any ambony fa tsy ny aty an-tany. Satria raha ny aty an-tany no omenao valeur,
raha ny zavatra renao sy hitanao omeno valeur dia tsy maintsy fahafatesana sy faharavana ary fahadisom-panatenana. Androany Jesosy te hiteny anao anaka ito veleo amin'ny fiainanao efa nitondra ny mavesatra rehetra dia hampatsiahanao androany fa eo misy ary mbola manana lalana ho anao. Aza mierikerika foana fizaonao Andriamanitra androany atodio ny fonao ny azo fijalian'i Jesosy. Aza mijery zavatra, aza mijery olona, aza mijery materialy eo am-pelantananao, fa mijery anao zay Jesosy. Safidy tsy atahotra intsony zay Jesosy. Androany tsy vocabulaire eo am-bavana intsony hoe matahotra fandrao marary. Aokady tsy vocabulaire na intsony ny tahotra ny ho avy. Manomboka androany Jesosy dia androso izahay ho mpankatoy ny teninao. Ary noho izay fahatsapan'izay Jesosy dia androso fantatray fa hitombo ny etaentanay aminao. Ary rehefa mitombo ny fahalalànay dia voafafa tanteraka ny tahotra. Aoka hijerenao zay. Aoka hijerenao zay. Aoka tsy atahotra intsony. Satria rehefa matahotra zay Jesosy dia lasa mamafy tahotra ihany koa manodidina anay. Nefa izahay nambahan tenainao ho fanasy ny tany. Halleluja. Atodiko aminao ny foko Jesosy. Ny zanako ve anjaranao reo. Ny asako ve ianao rehefa malalana tsy mangataka akory azy izay hoaniko sy ho tafiko. No aviko misy zavatra tsara mihoatra ny hoe eo aminao ve Jesosy. Androany tsy anaiko ampahorian'ny tahotra ntsony fa hisafidy. Hijery anao aho tsy atahotra eo mafahitana ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho fianao no panjay mafahitrenao ainao zay tokony atao. Raha misy tokony angatantsika dia ny fahendrena, ny fahitana mba hahita tahaka azy. Mijery anao aho. Mijery anao aho tsy atahotra eo mba fahitana ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho fianao no mpamonjy fahendrena tompoko enao zay tokony atao fa minieriko rehetra utianao rilay apikako utianao ribatolampiko aminyato piainako sy humanda kiza
Alleluia. Tsy manapaka fifatoanao fa ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana tsika tonga anatanteraka ny fanatitra fa volonkarena. Izy ny ten'Andriamanitra aza miseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Tena marina efa faly be Andriamanitra efa eto ianao. Efa fanatitra ngezabe zay manetry tena manatona an'Andriamanitra. Fa porofoy amin'Andriamanitra fa zay mety nankininao tamin'ny fiainanao mety hoe niara-bolanao zany na mety hoe tena ity tena raha vao tsisy an'ity dia tsy velona fa zao androany afoiziny tsara indrindra ho an'Andriamanitra, afoiziny fonao an'Andriamanitra. Tahaka izao ny programantsika eto amin'ny asa fanompoana, raha pitsotsika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina pasteur Dafy Arivo Rodolphe ataontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Ohatra ny tehaka olona tsy aby misy sabôsa ve eo ivelanao rehefa avy eo fa ohatra ny nona be daholo ilay olona ato. Miaraka amin'ny pasteur Rodolphe tsika raha pitso ifatonga eto an-tanindrazana izy dia isaorana ny tompo zany dia raha pitso amin'ny fito ny fotoanantsika eto fotoana mifandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Dia ao aorianan'izay dia misy ny fotoanan'ny tanora, misy ihany koa ny fivorian'ny isa-tsampana anomanana ny croisade zay atao any Antsirabe. Voninahitra moa an'ny tompo zany fa nahemotra le croisade. Angamba ny tao anatin'ny tao mety hitan'ny tompo hoe misy olona mbola tsy mandray karama le 27 dia tena ahoana indray tena ataon'ny tompo le izy hoe ianao mandray karama mihitsy dia efatrandro aorianan'izay dia mandeha ny Antsirabe tsika. Alleluia. Misy faly amin'izany velo voatrany etsy. Alleluia. Le 4, 5, 6 octobre tsika no any Antsirabe manatanteraka ny asan'Andriamanitra any le croisade fiombonana. Dia alohan'ny resana ny fandarana amin'ny herinandro dia mampatsiahy antsika manakariva ny amin'ny lafin'ny fandriampahalemana eto amin'ity toeran'ity na ato amin'ity toeran'ity na eo ivelany. Aloha mitandrina ihany tsika satria manatrika ihany koa le azonao an-tsaina. Dia mila mitandrina poketra rehefa mikipy afaka akipy ny maso fa poketra tazomy amin'ny tanana. Azotsika fa tsy hoe hifantoka any amin'ny poketra tsika akory dia hoe Andriamanitra ty tazomiko mafy. Fa mba tazomy fotsiny mba hialana mety hoe surprise. Dia rehefa mivoaka koa tsika mazava ho azy araka ny resahana foana dia tahaka an'izay amin'ny herinandro tsy miova ny programme misy sekoly sorana tompo moa fa misy olona vaovao foana tsika tonga eto satria mahare amin'ny FM 90.8 FM dia mahafantatra amin'ny programme dia tonga eto ilay olona dia miarabanao zay vaovao zahay tonga soa tompoko alleluia. Dia izao raha vao tonga eto ianao tsy hisy hevitra tsy maintsy fampitatana tsika mandra-piavin'ny tompo. Amen. Dia fampitatana tsika dia tena hoe mahafinaritra be. Latsinainy tsika zany manana fotoana manomboka amin'ny 7 sekolim-pamahana olana etsy amin'ny super U Analakely 2e étage. Dia ny talata sekolim-panasitranana mbola eo amin'ny toerana io ihany koa amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany ary ny alarobia sekoly mpanambiana toetra. Dia manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany zany latsinainy talata alarobia. Ny fotoana lakamisy tsy misy tsika fa lakamisy maraina no mila mivavaka be ihany koa satria tsy misy sekoly. Ny zoma dia ny fotoanantsika eto tahaka ny androany amin'ny 4 ora ary ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia raha sendra fantatry ny tompo ianao fa afaka ianao be torimaso io hitako io. Maninona anao zao tsy tonga amin'ny 7 eny super Analakely ianao io mijerijery io. Ny tompo miantso anao fa zany mba modimody mampitahotra eto. Fa hitan'ny tompo ianao dia ozy izy hoe ndana makany. Aiza moa ny alalana raha ianao tonga ny latsinainy voalohan'ny akaranao dia misitrana sahady.
aiza moa ny alalanao ilay zavatra ela be tsy miva iny tonga any ianao mivaly eo izy andriamanitra zany ny fanaony manova zavatra eo amin'ny fanatrehany manova fiainana alleloia tonga avy amin'ireny fotoan'ireny saribity ireny ataontsika hitsangana dia injiro ty anoloana ny tananao n'olotra fanatitsika andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy sambatra izay manana anao sambatra izay satria mbola omenao fotoana mandrakariva isan'andro san'andro tompo tsy mety reraka ianao andriamanitra miantso anay tsy mety reraka ianao mampatsiay anay isan'andro san'andro amin'ny alala mifanahanao fa tokony miankina aminao zay tompo tokony miantehitra aminao zay ianao jesosy kristy tompo no ilainay androany manokana fifaliana sy ampitiavana nonoranay mifanatitra fa folo-karena sakrifisy ianao mahalala zay any amin'ny fiainany tsiraray avy any fantatray zay mety tsy fantatray zay mety atrehan'ny olona tsiraray tompo fa androany izy manolotra ho anao ary indrindrandrindra mifony avaoziny androany omeny anao andriamanitra raisy tompo ho anitra kasitrahany zany ho voninahitry ny anaranao rery any taio ny tsirairay avy jesosy amin'ny anaranao ny anaovanay izany mivavaka izany alleloia amen ataontsika tehaka mafy andraisantsika mpanompon'andriamanitra manaraka mbola ipitsanganana hivavaka tsika andray afatra fohifohitsika mialohan'ny andehanantsika ody anatrano mety amintsika ve zay amen vavaka tsika ary ray amin'ny anaran'i jesosy misaotrany amin'ny fotoana rehetra misaotrany amin'izay fahatsaranao indrindra misaotrany amin'ny fanatrehanao fa mety aminay zay mino fa eto ianao ary tsapanay ny fanatrehanao eto dia vitanay manome voninahitra ny aranao tompo zay rehetra efa niraisinay dia tehirizinay amin'ny alalany fanahinao androany koa anatin'izao fotoana izao mino izay fa ianao mbola manana famelomana anay tsiraray avy ao aminao tehirizina mandra-piavinao amin'ny anaran'i jesosy kristy very lavany nazareta amen mazava toerana toka mialohan'ny alantsika dia tsara efa betsaka no ndraisitsika tao anatin'ny tenin'andriamanitra sy ny afatra natao ankira teo fa tian'andriamanitra tsika tsy mifampiresaka koa zay sy pasteur bobo fa tao anatin'ny fitarena teo dia ozy izy hoe ialao ny ratsy fanao tsy tena zay moa teneny fa ohatrany hoe misy an'izay tao anatin'ny fitariana ialao ny ratsy fanao zay tsy mety rehetra ohatr'izay any amin'ny genesis toko fafito amby folo andiny voalohany dia nitenen'ny jesosy abrahama hoe nitenenin'andriamanitra abrahama hoe mandehana io anatrehako kaoka tsy anatriny ianao le vehivavy raha azo tanana najangajanga dia any amin'ny jauna 8 na jauna 11 jauna 8 nitenen'i jesosy le vehivavy hoe amin'izao sisy zao izy aza manota intsony tena ohatrany hoe mitovy ireo satria tamin'ny abrahama raha niaraka raha navelany sara niaraka tamin'ny agara egyptianina izy dia ozy izy ny ten'andriamanitra taminazy hoe amin'izao sisy zao tena hoe mandehana eo anatrehako aoka tsy anatriny ianao inona moa no mety hoe mahatonga hoe tsy hoe famelan-keloka no nitenenin'andriamanitra tamin'izany hoe tena hoe diso i abrahama fa zavatra nisy tamin'izany dia mety zavatra efa fanao ny olona no nataony abrahama matoy sarana n'olo-kevitra anazy hoe io rangay agara mety efa nisy an'izay teo ananina tany amin'ny manodidina zay rehetra tany hoe fomba fanao tany eo fa le araka ny taritin'ny pasteur bobo teo melamo ratsy fanao tsy fanao hita any amin'ny manodidina dia hoe mety amintsika kristianina dia nitenen'ny sara hoe motsora ngamy fanao ny anina dia andao ataontsika koa fa nahita tamin'andriamanitra telo amby folo taona tsy nahita an'andriamanitra tsika kristianina miaraka amin'i jesosy tsika efa navela heloka satria tao amin'i jesosy nisy ny famelan-keloka dia niteneniny an'izay le vehivavy janga hoe amin'izao sisy zao izy izy aza manota intsony i abrahama dia tena hoe père de l'adoration izy ny fitenenana tsika dia adorateur dia zavatra angatan'andriamanitra amintsika perfection soit parfait am'teny frantsay zay parfait zay no mahalaza am'le hoe tena hoe aoka tsy izy tsiny eo anatrehako ianao dia tena andaotsika hiaina ao anatin'ny tena hoe fiarahana amin'i jesosy efa manana jesosy tsika
tsy mitovy amin'ny Abrahama taloha. Tsika manana Jesosy zany hoe tena afaka miaina tanteraka ao anatin'le perfection. Amen. Dia tenenin'Andriamanitra amin'izany tsika. Ndao hiditra ao anatin'izany hoe fiainana parfait. Efa nangataka famelan-keloko tsika teo. Tena hoe niaina tamin'ny lehibe nge izany fitiavan'i Jesosy zany ireo olona. Ahoana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Fa tsy niteny izy hoe satria Jaona sy Maria sy ny karazany na sy ny miaramila teo daholo hoe tena tsy rariny izao ataonareo izao sy ny karazany. Tsy nitaraina tamin'izay zavatra taty iverana izy. Araka le fampianarana azotsika hoe ny tanana ny tsy afaka anao inona fa mivavaka afaka ny teny. Ary ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra arak'izay haben'ny ao am-po no hitenena ny vava. Inona mipetraka tao am-pon'i Jesosy? Ny fitiavana an'asy ianao. Na teny izy hoe vita ny famonjena. Na teny izy hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ny famonjena ry havana dia le ao anaty. Matoa ny tao anatiny navoakan'i Jesosy. Tsy nipotipotika tety ivelany. Tsy le hita maso ety ivelany hoe potipotika. Dia tsika isanao ao anatin'izao. Anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Anatin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Dia tsotra be ny afatra. Tsotra be ny afatra hoe le ao anaty. Le ao anaty tena aoka ho marina le famonjena ao anaty. Le fitiavana mivelona ao anaty. Famelan-keloka no nitenen'i Jesosy nefa tena tao anatin'ny fanaitainana izy. Tsy fanozonana. Tsy tabataba. Tsy araka ny fanao an'izao tontolo izao. Raha ny fanao an'izao tontolo izao dia mety tabataba. Fa Jesosy ny mpianatra antsika. Ny fitiavana. Raha nandeha nankaty teo aho dia nandona moto. Dia nijanona. Dia niteny tamin'le tena izany dio satria izaho avy aty aoriana. Dia izy moa tsy hoe voadona be fa zay no zava-misy hoe rehefa hoe voadona ilay olona dia anjaranao mandray responsabilité. Dia ianao izay no hanina ozy fa maninona anao no mijanona. Ozy izy le satria izay niny amin'izao tontolo izao. Tonga dia hoe ny famalo rehefa ohatra ka. Izy zany olo efa nandeha. Tena tsy afena fa izy efa nandeha. Dia ny klaksoneko tato aoriana. Dia ozy hoe ampijanona aloha fa voadonako ane ianao e. Dia toa ianao indray ny avy-vava ozy izy. Toa ianao indray ozy izy ny avy-vava dia tsy avy-vava fa za fa nandonanao za dia manana responsabilité aloha za hoe miverifie momba anao hoe nanao hoe ahoana mo ataonao tsy naninona ve. Matoa nandeha raha misy dia efa tsy maninona fa samy vita zany hoa. Tonga dia manonteny koa samy vita zany tsy maninona. Fa sao dia hoe mivadika eo rehefa avy eo fa responsabilité ako ny hoe voadona ianao dia tsy maintsy manontany ianao hoe inona no tokony ataontsika na mety hoe efa tsy hoe tsy naninona ary ianao dia izay tsy maintsy mifampiresaka kely tsika. Ay tsy maninona ozy izy. Satria lera namana zatra n'le tonga dia gidra be ary ambadika rehefa ohatra notsiny dia tonga dia mifamaly. Fa zany nazava taminy mba tena izay ny tokony andraikitra rehefa hoe mandona olona na mandona inona dia mijanona ianao dia mifampiresaka hoe ahoana ny andaminana an'io sy ny karazany. Raha ny tena izy ary rehefa hoe voadona izy dia tena tokony natao mihitsy ny constat sy ny karazany dia samy ateriny. Tena moa mpiasan'ny assurance taloha. Miresaka an'izany assurance zany ihany koa dia nitantaran'le hoe ohatran'le hoe miresaka an'ilay zavatra natao teo hoe misy zavatra fanaon'ny olona tao ampiasana. Nataon'ny olona dia mba nanao koa ny tena. Fa kay tena tsy mahazo manao. Fa tonga dia tapaka ny tenda vao nanao an'ilay izy voaroaka avy hatrany. Nefa ny olona manao eo ny tena manao siniana zavatra ataony eo tsy isy be edy io. Fa kay ao amin'Andriamanitra mandeha tsy misy tsiny ny tena tian'Andriamanitra andehanantsika. Tsy hoe manaraka amin'ny fanao an'izao tontolo izao hoe manao ny fanao an'izao tontolo izao dia iny koa ianao mba hanao zany fa satria hoe retika tsy isy bedy mihitsy. Fa hafa ny bedy amin'izao tontolo izao sy ny bedy amin'Andriamanitra. Amaranana ny fizarana fohy dia arak'ilay tenenina teo Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny tany anatiny tena nahataterahana ny famonjena fa tsy ny taty ivelany. Tsika ihany koa raha hiaina ny famonjena dia ndao ho marina amin'ny ao anatintsika
amin'ny firaisana amin'i Jesosy. Tsy amin'ny aty ivelany fotsiny, tsy hoe pasteur, tsy hoe manao akanjo. Za moa manantony be da be, misy karazany be da misy ty zao tena mangirana indrindra. Tsy hoe manao akanjo misy soratra hoe disciple de Jésus. Tsy izay ivelany zany. Fandao ohatra ny nataony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny ao anaty no mivoaka mahatateraka ny famonjena. Dia ny ao anatintsika ihany koa andao. Tsisy mahafantatra ny ao anaty, tsisy pasteur mahafantatra ny ao anatinao hoe zao. Fa ny famonjena azo antoka ho antsika tsirairay avy, dia tsika mahafantatra ny ao anatintsika hoe misy Jesosy velona tokoa, misy tena hoe fandehanana tsisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra tokoa, tahaka n'le ray ny mino le père de l'adoration nandetsina anatriny teo anatrehan'Andriamanitra. Ivavaka tsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zahay. Misaotra Tompo fa ianao indray mitaiza anay, ianao mampianatra anay, mitondra anay fahamarinana foana ny amin'ny famonjena izay nataonao. Misaotra fa fitiavana tanteraka no nataonao Jesosy. Teo amin'ny hazo fijaliana ianao tsy voarebireby ny fanaintainana ianao. Tsy voarebireby ny fery isan-karazana ianao na ny raha mandeha. Fa mbola marina ianao tamin'ny famelan-keloka. Marina ianao tamin'ny faneho-pitiavana. Tompo ho anay tsirairay avy zany. Dia zahay tsirairay avy koa Jesosy tianao marina amin'ny famarinana ny famonjena Jesosy. Tsy voafitaky ny asa ataonay ety ivelany, tsy voafitaky ny akta ataonay ety ivelany, fa tena hoe mahafantatra ny famonjena velona nataonao ao anatin'ny tsirairay avy. Tompo efa ho avy ianao. Tehirizy izay famonjena efa nomenao anay. Ary tena hoe ampio zahay fanay masina. Tena hoe taritinao amin'ny lalam-pamonjena mandra-piavinao. Mandra-piavinao Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra hitsenana indray. Dia tena hoe ho voatahiry ny finoana fa Andriamanitra nahavondry anay ianao. Andriamanitra nitia anay ianao. Andriamanitra miaraka aminay hatramin'izay ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsarana rehetra avy aminao. Alleluia. Amen. Iakisika indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Manatatsika hitsangana ary. Taontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny nitariany sy nitondrany antsika tonga soa atao amin'ny fanatreny androany. Avafontananao dia feno fisaorana avy anatin'ny fona. Misaora azy fa ny taona ny fanamasina ho tonga antsika amin'ny fanatren'Andriamanitra. Nanampy antsika iaina fiankofana mba ho tonga mpiankohaka tokoa tsika tsiraray avy. Atonga antsika iantehatra, iankina am-po, anao tononkira mibavaka teo anatren'Andriamanitra. Misaotra raha eo, mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny amin'ny fivoriana, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny fampiasanao mpanomponao atonga anay tena atsapa ny fahamarinan'ny tononkira-panahy izay nentina tamin'ity takarivo ity. Misaotra fa niaino anay ianao. Niaino ny fotorotoro sy vakivaky tonga teto amin'ny fanatrehanao. Ary tsy hoe noenonao fotsiny, fa novalianao ary nositranonao sy natsanganao. Misaotra fa mampatsiaro ianao fa natao handeha tsy misy tsiny eo anatrehanao izay. Misaotra fa nomenao ny fanamasina atonga anay afaka hiaina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mangataka ny lion-joda hiakatra. Ataontsika hivavaka ho anao. Amen. Ataovy eo amin'ny fonao ny tananao dia hivavaka, hifampivavaka tsika. Mba tafajoro ianao andeha araka izany tenin'ny tompo izany hoe mandeha any eo anatrehako tsisy tsiny. Tena kaikanao matoa Andriamanitra miteny an'izany hoe dia azo atao le izy hoe raha aminaran'i Jesosy vavaka izay ho an'ny fonay nataonao ho tandremana mihoatra noho ny zavatra rehetra satria avy eo ny avian'ny fiainana. Ny fonay Jesosy entinay anatrehanao androany hariva. Ho fo feno finoana afaky ny ankatoanao amin'ny fotoana rehetra. Iaina andeha tsy misy tsiny amin'izay tianao hitondrana anay, amin'izay tianao hitariana anay. Tsarovy izay rehetra manana olana ao amin'ny fo. Mety misy fahasorenana, mety misy alahelo, mety misy vesatra, mety misy ratra, mety misy fatafitohinana. Androany hariva entinay eto amin'ny fanatrehanao avokoa izany. Hialeto izay tsy tianay izy vesatra, fa tianay ho marina mba tsy ho tahaka an'izay nidiranay teto no hialana eto satria teto amin'ny fanatrehanao izay. Vavaka izay ray aminaran'i Jesosy mbo tanteraka amin'ny fanasitranana ny fo. Be dia be ny zavatra mifamaofao eo. Mino izay fandroany hariva. Nentinao izay ho eo amin'ny fanatrehanao.
nentinao izay ho afaka hiresaka aminao ary ianao ihany koa nefa dia miresaka aminay. Sotra fa Andriamanitra ny fanasitranana ianao, Andriamanitra ny kasika, Andriamanitra ny fanafahana, Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra mahery indrindra, Andriamanitra tsara indrindra. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho marina aminao. Hitanao aneny tomboka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao aneny tomboka amindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao aneny tombo ka nome anao fiadanana. Mandehana fa efa mikarakara anao ny tombo. Mandehana fa voarain'Andriamanitra ny fonao tao anatin'ny fiankofana sy fiderana teo. Mandehana dia mandrese amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana dia mijoro, miomana, miambena. Tsofina rano tanteraka soamatsara ty herinandro ty ary faranana zany amin'ny voninahitra, amin'ny vavolombelona, amin'ny fahagagana, amin'ny fahatsarana, amin'ny valimbavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ranomboka herinandro vaovao ianao amin'ity weekend ity. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka amina dingana isehoan'Andriamanitra mihoatra n'izay efa nisehoana hatramin'izay teo amin'ny fiainanao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mahita fa izay efa nomanin'Andriamanitra ho anao dia ho tonga eo amin'ny fiainanao ary tsy hampisaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Vaofantanao dia misaoran'Andriamanitra, misaora azy fanazo tsodrano ianao nahazo teny. Nisy fotoana afaka nitondra ny fiankofanao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sady hizara fahasoavantsika no ataontsika le hira le pataditika izy androany no natiko tsy le klena tonga le sy tafitraka zava zareo reo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo tiaka mafy eo a Jesosy.
anatiko Jesosy no ato anatiko Jesosy no ato anatiko Jesosy no ato anatiko Jesosy no ato anatiko